Alleluia. Fanarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra fahasoavan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy izany. Amen. Tena tsara ny Tompo. Teneny akaikinao isan'andro isan'andro hoe teneny akaikinao tena misy fahasoavana manokana omen'Andriamanitra anao androany. Alleluia. Androany tsika dia fifadikanina hatramin'ny roa eo ny fotoanantsika androany vetivety kely dia tonga izany amin'ny roa zany. Tsika zao efa iraikambinifolo sy fefasady. Ohatran'ny hoe andao tsy asiana ten'Andriamanitra fa andao tonga dia hivavaka fa sao dia tonga tampoka eo ilay amin'ny roa. Vetivety kely dia tonga eo amin'ny roa io. Izany hoe anana fotoantsika rehefa avy eo hivavahana. Ianao manokana hivavaka ho an'ny fiainanao. Ianao manokana hivavaka ho an'ny vady aman-janakao. Ianao manokana hivavaka ho amin'ny fahasalamanareo menakavy, ho amin'ny fidiram-bonanareo menakavy, ary ho amin'ny ara-pananareo menakavy. Alleluia. Izany hoe tena fahasoavana ho antsika ity fotoanandroany ity. Amen. Eny ary tsaka andrelantsika ndao hitsangantsika dia raiso baibolinao ny lohan'ny hivavahantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Raiso baibolinao amin'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo dia ny andininy fahasivy. Petera faharoa toko fahatelo dia ny andininy fahasivy. Rehefa hita ny tenin'Andriamanitra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Petera faharoa toko fahatelo dia ny andininy fahasivy. Zao mivakany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany izy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Alleluia. Mivavaka-tsika. Raha eo misotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao fahasoavana manokana, tombonandro manokana, famindram-po manokana, fitiavana manokana izay omenao anay tsirairay avy eto amin'ity fiangonana ity amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitariana amin'ny fotoana teo, ary isaorana ianao koa amin'ity androany ity Tompo fa mbola afaka indray andre ny afatra izay hoentinao izay amin'ity androany ity. Jesosy eo mitenena aminay satria amin'izao andro farany izao Andriamanitra dia tsy mbola vola akory aza ny ilainay, tsy mbola fametrahan-tanana akory, tsy mbola fitondrana mambavaka akory. Andriamanitra fa milohany izany. Miteninao Jesosy, miteninao Andriamanitra izay nambarany Hosiaka amin'izao fotoana izany hoe amin'ny andro farany ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Fa ataonay ahoana moa ny ino raha tsy misy teny voambara Andriamanitra? Arak'izany Jesosy ny teninao androany ny loharano finoana azy, ny teninao androany ny loharano ampitsimbadika ny fiainanay. Alleluia. Dia mitenena Jesosy araka ny falebiazanao, mitenena Tompo arak'izay tena tianao hitenenana aminay tsirairay avy. Voninahitra Jesosy aoka ho anao reriany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mazaho toerantsika rehetra. Eny ary tsy manina afaka nefa kely. Ny loha hevitra horesantsika ny androany ity tia ny alady farany tsy diso amin'ity volana février ity. Nandritra ny volana janvier sy ny février ray manontolontsika dia niresaka momba na inona loha hevitsika? Fototra ara-panatapitra androany zany loha hevitra io. Dia ety ambolohana dia teteny ny loha hevitra ny tapitra. Fa tsika isan'andro isan'andro dia mila manina foana manamafy ny fototra ara-panahy. Alleluia. Fa tsy hoe tapitra ilay loha hevitra hoe fototra ara-panahy dia amin'ny herintaona indray ny aone na amin'ny lovinantsika misy ny loha hevitra io amin'ny volana juillet. Azadino efa ny amintsika amin'ny calendrier azonareo ve zany? Fa isan'andro ianao zany raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro dia mila manamafy ny fototra ara-panahy. Alleluia. Tenenao akaikinao amafisy isan'andro ny fototra ara-panahy hoe. Alleluia. Mahatonga ny olona nge, mahatonga ny mpino sasatsasany, somary mangatsitsika, somary varimbarina, dia satria tsy tafatoetra tsara ilay fototra, satria tsy mahafy tsara ilay fototra, dia lasa na zavatra kely aza dia lasa mampangatsitsika ny ara-panahiny olona. Fa isan'andro isan'andro ianao raha mbola omeny Jesosy tombonandro ianao dia atsangano mandrakariva ny fototra ara-panahy. Alleluia. Androany zany tsika dia
Iresaka tena zavatra tena fototra mihitsy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Iresaka tena zavatra fototsika. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia zao hoe ny fiovana fototra. Fiovana fototra. Alleluia. Raha ohatra zany ka mandray noty ianao ary apitsihako ianao mandray noty ity tonteny androany ity dia somary manana endrika fampianarana kely zany maromaro ny tenin'Andriamanitra izay andehanantsika hodiavitsika zany dia tena tsara ianao mandray antsoratra zao tenin'Andriamanitra zao. Fiovana fototra. Fiovana fototra. Atsakany tanantsika izay mangeteta fiovana ny amin'ny fiainana hoe alleluia. Alleluia. Isika rehetra mangeteta fiovana ary matotsika tongeto dia tena ao anatintsika zany hoe sara ngamba te hiova ahako. Tiako hiova ny zavatra rehetra. Tiako hiova ny fiainako. Tiako hiatsara ny fiainam-panahiko. Tiako hiatanjaka ahako. Tiako ohatran'izao. Tiako ohatran'izao. Misy faniriana be dia be ho amin'ny fiovana ny anatintsika azy. Alleluia. Ary teny aminao hoe tonga soeto mihitsy ianao satria ity tenin'Andriamanitra ity no ahafahanao anatanteraka an'izay zavatra. Alleluia. Ny lohahevitra dia fiovana fototra hozy izy. Raha miveryntsika any amin'ilay hoe Petera 2:7-7 teo dia inona ny tanjon'Andriamanitra? Hozy izy hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelana. Voalohany teboka voalohany zany dia zao hoe Andriamanitra zany raha nao ampon'Andriamanitra zany raha ny tian'Andriamanitra ny amiko sy ny aminao androany maninona tokony ho tanterahana ny teny fikasany amintsika. Alleluia. Ho anao izay marary zany raha ny sitrapon'Andriamanitra raha Andriamanitra ny ampaniny ravinanao ny sao. Alleluia. Zay sitrapon'Andriamanitra zay. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataony ny sasany ho fahelana. Misy karazana olona zany dia mametraka an'izay mihitsy hoe Andriamanitra ny ela be izy vao maly vavaka. Andriamanitra ny ohatran'izao izy vao maly vavaka. Tahaka ny tao maro izay amin'ny lafiny anankiray. Fa raha efa miatsika lany io Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany. Mba fantatra hoe inona mahatonga ny zanak'Israely lasa nirendreny tany anefitra nandritra ny 40 taona. Zay ny programan'Andriamanitra. Zay ny programan'Andriamanitra. Ary tsy noho ny Andriamanitra fa noho ny amin'izy ireo ihany. Noho ny amin'izy ireo ihany. Tikanao hifantoka amin'ity androany ity. Ny ampitso hoy Jesosy avy alany ampitso Ananiasy fa ny androany ateo iandroany. Amin'izao fotoana izao mila mihinanao fa afaka manasitra n'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao mila mihinanao fa afaka manova ny fiainanao Andriamanitra. Amin'izao tsika miteny izao fa omen'Andriamanitra ny fanalahity rehefa avy eo. Alleluia. Noho zany raha misy teny fikasana omen'Andriamanitra asenao zany aza ampiandrasina amin'ny rapetro sao. Alleluia. Na mivavaka ary ianao sao. Ny vavaka atao dia ho amin'ny ankehitriny. Ny atao hoe finoana tsy any amin'ny moavy. Ny fanantenana no mipetraka any amin'ny moavy. Fa ny atao hoe finoana sao. Tsy efa voalazako fa hoy Jesosy fa raha ino ianao dia maninona ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy ny tenany io amina tranga Lazarosy anapasana. Alleluia. Ary finoana Marisy Marta dia zao hoe Marisy Marta dia nino fa any amin'ny fiainana avy dia hitsangana ihany Lazarosy. Fa hoy Jesosy tsy izay ilay finoana fa ilay sao izy izy. Sao raha ino ianao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra. Amen. Noho izany ninona andrasanao amin'ny tompo tsy rapitso le izy zao le izy. Alleluia. Aveliko ilay mandeha zao le izy. Alleluia. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany fahelany. Tapafaharoa izy fa maharo aminareo izy ka tsy tia misy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Alleluia. Natao hoe fibebahana azavaiko amin'izay le satria misy tingana telo mazava zany ao arininy hoe fiovampon'ny olona anankiray. Tohina filazantsara ny olona anankiray dia manaiky an'ilay filazantsara izy mipebaka izy manaiky Jesosy tompo ao amin'izao fiainana izy atao batisa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izy dia tsy tapitra le hoe fibebahana. Dikany hoe fibebahana manko amin'ny teny grika hatranainy izy dia antsoina hoe metanoe. No hoe meta dia hoe transformation na hoe changement radical. Zany hoe ahoana ny zavako an'izany raha maka zavoka anankiray tsika ohatra ty atao kaikintsika ty misy zavoka maniry zavoka moa izy io dia
etratsika zany hoe vokatra izy io ary fisaratsara hoe vokatra izy io dia maka anankiray amin'io tsika dia esorintsika ilay voany ao anatiny dia manana endrika ny zavoka iny azonao tsapaitanana tsy marina zany fa rehefa alainao ilay tena zavoka ao anaty zany ilay nofony zany dia arotsaka ao anaty robot dia manomboka mixe ianao ilay zavatra mivaingana teo lasa maninona lasa mitsiranoka zay mihitsy le antsoina hoe transformation zay mihitsy le antsoina hoe fiovana ohatra kaiky ihany koa raisitsika raha makarana anao tapaky ny kopy atao hoe tapaky ny kopy mirehitra be ny afo dia maka vilany dia narotsako atao anaty vilany le rano tapaky ny kopy dia rehefa ela nanokatra vilany ianao mbola mahita ranao ianao rehetra le izy dia fantanina mipetraka nanjavona ve le rano tsy nanjavona izy fa nanina izy vadikendrika izy zay mihitsy hoe meta transformation azonareo tsara le fanazavako hatreo amin'ny teny scientifique sasany izy dia miteny hoe métamorphose ozy izy hitanao fanday ohatran'ny fanday reny le izy fanday misy vanim-potoana mahafanday azy dia efa tonga ny vanim-potoana atao hoe hibernation amin'ny teny scientifique hiberner zany izy zany iova miova izy dia iova ho lasa lolo zay mihitsy le atao hoe meta fa ny fibebana nefa dia hoe meta noé zany hoe ny hoe meta dia transformation miova raha mivaingana zany ianao taloha dia lasa tsiranoka ianao kehitriny alleluia fa mbola misy toana izy hoe noé dia hoe montagne na hoe saina tempoka voalohany zany aorian'ile mandray an Jesosy Kristy tompo dia zao ny fiovana toe-tsaina ny hoe metanoe zany ny hoe metanoe zany dia tena hoe miova tanteraka mihitsy ny toe-tsaintsika tsy mitovy amin'ilay toe-tsaintsika tanytsika mbola tsy nino an'Andriamanitra tanytsika mbola tsy natahotra an'Andriamanitra tanytsika mbola tao amin'izao tontolo zao miova tanteraka ilay toe-tsaintsika alleloia ny Romanina toko 12 dia nandininy voalohany ka hatramin'ny faharoa Efesiana toko 4 dia nandininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny Korintiana faharoa toko 4 nandininy fahaenina amby folo mandray tsika ho azy mandray fa horaisitsika ny Romanina toko 12 dia vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa inona voasoratra sao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy izy hoe koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famonjam-pon'Andriamanitra mba hatontranareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa maninona fa miova meta amin'iny fanavozana ny saina Noé miova fanavozana ny saina mba amin'ina zany hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay sady tsara no ankasitrahana no marina halleluia mila miova ny toe-tsaintsika mila miova ny toe-tsaintsika rehefa misy zavatra anankiray mitrano dia tsy tahaka n'ilay fomba fanatrihan'ny sainao azy taloha intsony fony ianao tsy nananan'i Jesosy ny tokony mbola anatrihan'ny sainanao azy indray halleluia tsika ne taloha mbola tsy nananan'i Jesosy rehefa misy olana mitranga ao tokantrano dia mifampiampangy tsy marina zany ianao ohatran'izao dia mamely koa le ramatoa dia mamely koa le ranga fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy tsika dia miova zay toe-tsaina izay halleluia tsika nge taloha rehefa tsy mandeha ny fiainatsika rehefa misy zavatra atao hoe politika ny fiainatsika dia ny olona metsika tsy nitoratsika fa mety le olona tokoa angamba no isany nandray anjara fototra na tonga ny fiainanao tahaka n'le taloha io fa azadino fa rehefa atao amin'i Jesosy ianao efa eo an-tanan'ny tompo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra halleluia didineo akaikinao jereo izy eo an-tanan'ny tompo ny zavatra rehetra sady ataovy le fiatsika eo an-tanan'ny tompo ny zavatra rehetra rahalahy halleluia ka rehefa eo an-tanan'ny tompo ny zavatra rehetra dia miangy amin'izay ny toe-tsainao sy ny fisainanao mandray an'le zavatra halleluia ahoana ozy Josefa rehefa niona le fionana matalanjona tamin'ny rahalandy rehefa tonga premier ministre Egypte izy nareo no nikasa nareo no nisaina nanao le saina nareo no nisaina anisy ratsy fa le fijery le olona amin'Andriamanitra ahoana Josefa mahita efa teo an-tanan'ny tompony izy Andriamanitra ozy namadika azy hosoa halleluia hovay ny toe-tsaintsika
Mivay ny toetsaintsika. Eny fa na dia ny olona tsy mivavaka ary nge, na dia izao tontolo izao aza nge. Eto Madagasikara fotsiny tsika. Inona ny olana fototra eto Madagasikara? Olana toetsaina. Olana ra toetsaina. Dia rehefa lahatra ny malagasy indrindra hoe mila miova ny toetsaina, mila miova ny toetsaina, iova ohatry ahoana? Ary ahoana? Angamo tsy tonga saina daholo na olona ireo. Efa ina kely no tenenana izany mila miova ny toetsaina. Fa ohatra vao maheraka araka ny tenenana izany me manina ilay olona. Miraty saina ny olona, mimaramara saina ny olona, mety faly amin'ny fitahin'ny hafa ny olona, mety faly amin'ny fahombiazan'ny hafa ny olona. Zay zao nisy fotoana nisy olona nindrina vary tao aminay. Vary kapoaka nindramin'ilay olona. Tonga amin'ny famerenam-bary. Naverina ilay vary. Fa rehefa nafatra ilay izy, tsy vary kapoaka. Tsy vary kapoaka dia vary moa teny tady. Jerety izy izy. Dia me fotsiny ahako. Tsy olona bava koa ray angina fa tsy miteny fa ianao nanao izao sy faiboly izay. Maninona ny sain'ny olona? Maramara saina ny olona. Voaloto ny sain'ny olona. Fa sasainao kosa mila miova ty tsaintsika ty. Mentana hoe mila miova ny saintsika. Mila miova. Miovavana vozana ny saina. Miovavana vozana ny saina. Ny tena mampahatra ny olona anankiray dia tsy dia diplôma loatra. Ny tena mampahatra ny olona anankiray averiko indray mandeha tsy hoe tsy manala olona mihitsy izy, fa ny tena mampahatra ny olona dia satria tsy miavao ara-toetsaina izy. Tsy miavao ara-toetsaina izy. Raha tsy ranabavy antao iova amin'ny fisainana amin'izay tsika manomboka izao. Halleloja. Mivay ny toe-tsaina manomboka izao. Raha manatrika zavatra anankiray ianao dia aoka anatrika ny zavatra io miaraka amina toe-tsaina ao amin'ny Kristy Jesosy. Jesosy ilay hatramin'ny farany. Jesosy miohatra tsara alaintsika tahaka. Jesosy hatramin'ny farany. Tsy nanaiky lotona mihitsy ny sain'i Jesosy. Na dia fandrehana tamin'ny karazana fandrika maro samihafa aza Jesosy, na dia nalaina baraka aza Jesosy, na dia natao fitsarana tsy marina aza Jesosy, fa tsy nanaiky voaloto tamin'izany ny sain'i Jesosy. Halleloja. Halleloja. Azana mba nasoratra masina hoe atao amin'ilay izay saina zao izay atao amin'ny Kristy raha ty. Raha ny Baiboly zany miantaniny tiany Baiboly ny toe-tsain'i Kristy ho ao anatiko sy ao anatina. Halleluja. Halleluja. Ohatranao hoe izay toe-tsain'i Jesosy zay nitomany ao anatreha tsy fisina ve izay toe-tsainy zay? Mifaly amin'ny fahoriana azy. Mifaly na dia mandaly fahoriana azy. Halleluja. Ohatranao izay toe-tsain'i Jesosy zay toe-tsaina tia mizaha izay toe-tsaina zay. Amen. Halleluja. Ohatranao izay toe-tsaina zay toe-tsaina tia mivavaka izay toe-tsaina zay. Toe-tsaina tia fahadiovana, toe-tsaina tia fandaminana, toe-tsaina tsy mamaly ratsy. Halleluja. Toe-tsaina mazaka ny fitahian'ny hafa. Rehefa tahina ny hafa men'Andriamanitra fiara izy, men'Andriamanitra tany izy dia mila mahay mifaly tsika. Halleluja. Tsara ny tompo. Fa aza manao ohatran'ny Kaina. Aza manao ohatran'ny Kaina. Kaina dia tena tafiditra ilay ratsy mihitsy ny sain'i Kaina, ka tsy mazaka izy rehefa nakasitran'Andriamanitra noho ny fanatitra izay nataony. Ny fanatitra nataony Abela dia tsy zakan'ilay izy. Ratsy sain'i Kaina. Lasa tonga hatrany amina famonoana Kaina mpamonoana voalohany teto ambony tany. Fa tsika tsy tahaka an'izany. Halleluja. Tsika tsy tahaka an'izany. Mila miova amin'ny fanavozana saintsika. Taovakitsika farany ilay Efesana toko 4 andiny 2 ka hatramin'ny 7. Efesana toko 4 andiny 2 ka hatramin'ny 7. Inona voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Izao ny avana soratra masina hoe mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay miasimba araka ny filanin'ny fitaka, fa mba ho avozona kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Halleluja. Mba ho avaozona kosa ny fanahin'ny sainareo, avaozona kosa ny fanahin'ny sainareo. Halleluja. Mila miova ny toe-tsaintsika ary miova ao amin'Andriamanitra. Miova ao amin'Andriamanitra. Tamin'ny herinandro angamba raha tsy diso aho nahitako an'ilay vaovao hoe avo finoana ilay zazakely tapahany lohan'ilay zaza zany dia tratran'ny olona izy, tratran'ny fokon'olona dia
zay nifokony nentin'ny tena tanany tena ilohan'le zanakely ny tapahana izany nday tany vavaoina koa tsy mpanara-bavao tony eo zany mpanara-bavao teranapavokoa mampalahelo zany fanontaniana mipetraka atao an-tsaiko de hoe fa nahoana no tonga trany amin'izany fitotongana ny totsainy zanak'olombelona fa nahoana dia ny baiboly moa namaly amin'izy satria efa tena kaiky ny farany efa tena kaiky ny farany alleloia ndao iova ny toetsaitsika ny toetsaitsika zay ataontsika hoe nankafy nankamampy fikorontanana na fahalotonana na resadresapona na kifosafosa rehefa misy olona mifosafosa tsika amin'ny voalohany eo zay toetsaina zay mila elana zay atony tsisy nanao alleloia mila elana zay tsy toetsaitsika zanak'Andriamanitra tsy toetsaitsika zanak'Andriamanitra ny fiovana fototra voalohany dia zay hoe miova toetsaina miova toetsaina miova toetsaina ka ny fiovana toetsaina tsy ndray andro io tsy ndray andro io tahaka ny zazakely voateraka io tsy avy hatrany tonga dia matanjaka tsy avy hatrany tonga dia matsoro fa ny zaza na izy na izy voavoaka ny kibondrainy izy dia manina daholo ny zaza malemy sady malemy mitsamba mono marenina sa izy voavoaka tao akibondray to dia ainao na dada aizy dada teo karaha tsy kirikoko fa ny olona rehetra zay mivoaka tao akibondrainy dia maniny manana toetra ny iraisantsika rehetrarehetra zavatra tokana tsy nampianarina tsika fa mivoaka tao tsika dia tsika resy dia maniny nini ainareo le izy mitomany sa izy nampianarina mitomany mandokany atao misy sekoly ny fotoamanina tsy mahay mitomany midira ato fa mamay-pona misy an'izany zay tsisy an'izany satria ny zavatra ratsy tsy mba ianarana fa ny zavatra ratsy haingo azy satria tsika manateraka atao amin'ny faratsina nateraka hitomany sy tsara na zaza izy na zaza izy fa tsy mitomany izy dia maninona ny olona rehetra tsy mitomany ny zaza ohatrany tena vavy ty zaza ty fa manino teka dia atao iny dokotera bato-baniny hitanao zany voateraka ngenao dia naotomany tsy mila miaratra mitomany efa haio azy zany efa haio azy zany dia tahaka an'izay mihitsy fa rehefa mialehibe ny olona rehefa miazaza izy dia avavandray le zaza raha hoe manina foana ny azatompena le zaza dia natsika lehibe dia beko retaka misy mahazo an'ity angamba fa rehefa mialehibe izy dia meritra ny ranomaso farany an'izy mety tsy mitomany tsony raha faliana to ny be desilo am'izao inona ndrareny zany tsy mandatsaka ranomaso am'izany izy fa raha tamin'ny mbola kely izy voatenena fotsiny voavandranana ohatr' zao tonga dia mipatrapatraka ny ranomaso satria efa melehibe dia mety tsiotsio le ranomaso to ohatran'izay mihitsy ny fiovana toetsaina amin'ny voalohany io malemy io amin'ny voalohany io ohatran'ny tao vomaika ery ohatran'ny meraty zay le izy fa tsy tokony hokivy ianao tsy tokony hokivy tsika alleloia fa ataovy lahara-pahamerina isan'androandro hoe za tena miova rangano toetsaiko miova ny toetsaiko isan'ny fanalahidy omeny tena Andriamanitra antsika zany dia hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatin'ireo Kolosiana 3:16 rehefa be dia be ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ka ampirahantsika amin'ilay Josoa voalohany 5 hoe aza vela ihany eo ambavanao saintsainy tadio fa zavatra saintsainao ihany dia iny no mivadika ara-materelina alleloia averiko ndray mandeha ny herin'ny fisaintsainana zany dia zao sy zavatra eritreretitsika sy zavatra saintsaintsika sy zavatra nofinofisitsika sy zavatra andanitsika fotoana no misaintsaina azy iny tsy maintsy ho tonga mivaingana azo tsapahitanany ao fiainantsika na oenana na oaingana fampianaran'izao tontolo zao dia misy fotoana mandrakely amin'izany dia miresaka izy zareo mahakasika ny antsoina hoe loi d'attraction satria ny sain'ny olona zany azavaiko kely vetivety izy dia afaka mamoaka herina tanjaka amin'ny fisintonana arak'izay ataoko hoe fréquence alefa n'le toetsaina ohatra zany hoe rehefa mieritreritra zavatra tsara ny olona anankiray zavatra tsara foana ny eritreretany
dia misintona zavatra tsara avy any amin'ny tontolo univers tsy hita maso an'izay zavatra zay. Azonareo ve le izy? Fa rehefa zavatra ratsy no eritreretina dia mitondra atmosfera ratsy koa misintona zavatra ratsy be dia be iny. Zay latsona hoe loi d'attraction fa tsy dia zay loatra le izy, tsy zay loatra ny tiana tongavana eto. Fa ny tiana tongavana dia zao, ny zavatra hita zao hita amin'ny masontsika zao dia miainga tamin'ny fisainana. Azonao ve zany? Miainga tamin'ny fisainana ny zavatra hita zay hita amin'ny masontsika zao. Na ty ataoko hoe ty chandelier ty, io tsy tonga dia toatra zao io, fa nisy fisaintsainana tao, nisy fakana heritreritra tao. Azontsika ve le izy? Ary nanao an'ity raha le tompony mbola tsotra zao io tamin'ny voalohany, mbola tsisy endriny io tamin'ny voalohany. Fa ty mety efa tamin'izy nanomboatra fanjatona fa 50% vao nahita endrika ohatra zao izy. Azonareo ve le izy? Noho izany io seza ipetranao io tsy afaka no tonga eo raha tsy nisy fisainana sy eritreritra nandeha tao. Ty micro iteny amintsika ty fisaintsainana, fisainana ty baiboly ty azo dia ambarany any amin'ny bokin'ny Petera hoe tsy tamin'ny famaniny soratra masina dia tsy efa fisainana maolona ozy izy, fa tamin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra sy ny fanahy masina namoahan'ny olona nanoratan'ny olona ny baiboly tamin'izany fotoana zany. Zany hoe rehefa misaintsaina le olona, mivavaka le olona, dia Andriamanitra m'inspirer ny sainy sy ny fanahy hanoratra baiboly. Alléluia. Noho izany raha Rasaranabavy fototra voalohany mamana antsika androany fiovana toe-tsaina, ovaina toe-tsaintsika. Ary tomboy amintsika le izy, tsy tonga ny za mitsy totain'ny pasteur, nareo mila mio toe-tsaina nareo. Atomboy amintsika aloha le izy. Alléluia. Atomboy amintsika aloha le izy. Atombokomboka le izy za. Tsy manino ba nanao kely ny tokatrantsika. Za ao an-trano dia olona tena farak'izay tsy tia korotana sy loto, tena tsy tiako zany. Dia misy fotoana nefany rehefa zany ao an-trano tena mandamina, tsy mivavaka zany raha tsy voalamiko ny zavatra, ary fantatra fa dia manjanako zany, fa milamina eo zay vao mivavaka. Dia misy fotoana nefany miandra zany hoe mba hanoatra an'izay koa rehefa dia manjanako, dia diso mifantoka loatra amin'izay zavatra zay ahako, ka adisiko hatramin'eka moa zareo manana zavatra hafa be dia be mbola tokony atao. Dia za zany etsy andany no mipresy anjareo, anino ohatran'io ataovy asao, nareo aza zatra mikorota, nareo ohatran'izao zao. Kanefa iza no tokony hanomboka an'ilay izy? Za mihitsy no tokony hanomboka an'ilay izy. Alléluia. Alléluia. Manomboka andreo ataontsika hiova toe-tsaina. Tenenio akaikinao ndao antsika Ranabavy, ndao antsika raha hiova toe-tsaina. Alléluia. Ny Korinthiana faharoa toko fahaefatra dia fahaenina ambin'ny folo dia milaza zao teny zao izy hoe Korinthiana faharoa toko fahaefatra dia ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Dia zao ny ambarany ten'Andriamanitra mahakasika ny fiovana io hoe amin'ny anaran'i Jesosy zao izy, zao voasoratra: ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevona aza ny toetra ivelany dia havaozina isan'andro kosa ny toetra anatiny. Alléluia. Azonao amin'izay izy havaozina isan'andro. Tsisy olona tonga dia miova toe-tsaina eo zany, tsy misy zany, fa mila miova toe-tsaina isan'andro. Raha isan'andro tsika vao miposaka ny maraina ka anapa-kevitritsika hiova toe-tsaina, dia tsy kelikely mahitsy makany amin'ny zotra tokony handana amin'ny fiainanao ianao. Alléluia. Tsy kelikely me mahitsy makany amin'ny zotra izay hitondran'Andriamanitra ny fiainanao ho any amina tanjona tena mahafinaritra ianao. Ary ao amin'Andriamanitra tsy misy tara loatra zany. Alléluia. Tsy misy tara loatra zany ao amin'Andriamanitra. Fiovana toe-tsaina, isan'ny fiovana fototra zay. Ny fiovana faharoa dia ny fiovana langage, na hoe ny fiovana fiteny. Eo tsika rehetra indray ny fiovana langage, ny fiovana fiteny. Tia resaka langage fiteny tia be dia be toteny mety efa hentsika mikasika anazy ity. Fa androany hoe misy zavatra tena tiako tsindriana mafy dia zao hoe ny hoe hiova fomba fiteny, hiova langage zany dia tsy vitanezaka io, fa tena asa isan'andro asa
tena hoe asa. Zay zao taloha dia tena olona mameritra ny teny azy ary olona tena mpiteniteny foana, olona mpiteny ratsy, olona mpanompo olona. Zany ny fomba, zany langage ilay taloha, langage an'izao tontolo zao isaky miteny. Mbola tsy masaka foana ve le vady dia fa tsy maintsy misy teny ratsy dimy farafahakeliny manaraka an'izay. Nefa zay fotsiny tena votoatiny le teny, mbola tsy masaka ve le vady fa tonga dia teny ratsy anankidimy mandravaka an'izay. Azonareo ve le langage? Misy ilay olona manana langage rehefa hibediny zanany izy. Okare marina. Misy ny olona rehefa miatrika olona na zafady tompoko na miatrika zavatsarotra eo amin'ny fiainany fa manana langage hafa mihitsy izy eny ambavany eny. Ary ny langage zay teneniny eny ambavany eny fa manahirana be, tena manahirana be. Azao tena zavatsarotra ao anatin'le izy, na dia ny tontolo politika azy dia mamolavolona ny langagen'ny olona ho amina zavatra negativa. Za tsy hiditra ny hoe iza mpanohana na iza mpanohitra, fa isan'ny zavatra nafinaritra na fotsiny dia ifampizarako aminareo, tsy midika hoe manohana n'iza na manohatra n'iza, fa raisana amin'ilay zavatra tiako atongavana le izy. Isan'ny zavatra nafinaritra nahako atao hoe tamin'ity fitondrana président Rajoelina ty dia ilay langage. Na dia raisin'ny olona ohatran'ny hoe nofinofy revirevy ana le izy, azonareo ve? Fa ny zavatra mahafinaritra dia le positivité zany, na dia eo aza le zavatsarotra rehetrarehetra dia le langage zany tazomina ho positif foana. Rehefa ohatra ianao ka miazo le langage positif, tsy midika izay hoe mandainga ianao. Mety tsy mitranga eo fotsiny le zavatra teneninao fa tsy hoe mpandainga ianao. Samy hafa manko n'izany. Ny hoe mpandainga manko dia zao miteny zavatra izay tsy misy mihitsy voalokatra amin'ny farany. Raha ohatra ka mamoaka faminaniana amin'ny baiboly ka mbola tsy hitanao zao izy, tsy hoe mandainga amin'ny baiboly fa mety mbola tsy tonga rehefa vanimpotoanany. Azontsika amin'izay no samy hafa izy. Dia isan'ny zavatra nafinaritra hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy tafiditsika, tsy maintsy mandresitsika, tsy maintsy mandroso Madagasikara, tsy maintsy ohatr'izao tsika. Zavatra tokony ho tenenina izy zany. Atsika zanak'Andriamanitra mihitsy no tokony teny an'izany. Halleluja. Tsy ny firenena ihany fa natao hoe firenena nge dia fitambarana atao hoe ankohonana maromaro nge manome firenena. Tsy firenena mihitsy ny firenena ray raha tsy misy olona ao anatiny. Ary mamorona andreo olona mahatonga andreo lasa firenena dia ny ankohonana na ny tokantrano. Halleluja. Ka manino ny olona izay ataoko hoe tsy tena ao amin'ny tontolo ny fivavahana azy. Ifonako raha hoe tsara, ifonako fa mety diso angamba izay filazako izay. Fa tiako tenena hoe tsy tena mivavaka be eo, hita hoe mivavaka be eo. Mahavita miteny ohatr'izany, manino ny sasenao no tsy hanova langagentsika isan'andro fa ny fo maraina. Nisy fotoana tamin'ny tapabolana tamin'ny rotokom-bolana ny teny tamintsika teto hoe manomboka izao tsika isa-maraina maka 2 minitra dia mitenena zavatra tsara ao amin'ny fiainanao, tsofrano ny fiainanao, tsofrano ny fahasalamanao, na tsy marary arenao zao tenena foana fa tsy mandaitra aminao ny arety. Isan'andro ireo zanakao reo tsofrano reo, isan'andro maninona reo na vita mitera zany tsy maintsy mandroso gasikara, tsy maintsy zao ataontsika meny zany fa maninona kaiza asenao no tsy havita isan'andro hiteny amin'ny tokantranontsika mandroso ty tokantrano ty, mahomby ty tokantrano ty, ambety ty tokantrano ty, misy marary zany zay menakavo milamo amin'ny tokantrano miada n'izay mahomby izay. Maninona tsika tsy havita hiteny an'izany? Fa maninona ny zavatra ratsy no avelatsika aka ny fifehezana sy ny fibaikona ao mitokantranontsika. Na dia maditra aza nisy fotoana zanantsika efa nandalovantsika rehetra zany. Tsy haiko aloha nareo mba mety tena endry be daholo fa izay tena andalana zany hoe ditra zany tamin'ny fahatanondrano tamin'ny fahazazana, zavatra milalovana zany. Fa ndoantsika hiova amin'ny langage. Alléluia. Mila miova ny fitenitsika, mila miova ny fitenitsika. Tadio fa amina zavatra anankiray, amina teny anankiray, ny baiboly dia miteny ty raisy hoe baibolinao Matthieu 12:17. Matthieu 12:37, Petera 2:4 tapamin'ny voalohany, Matthieu 7:5, oabolana 7:20 mazay mandray atsoratra zany afaka mitety andreny andin-tsoratra masina reny ianao rehefa tokantranao fa eo dia resika Matthieu 7:20
dia ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita ny teny dia izao mivakiny izy hoe fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanameloana anao. Halleluja, halleluja. Eto dia mampianatra Jesosy Kristy tompo ny amin'ny hoe ny tenin'ny olona rehetra izay ataony ny teny rehetra izay ataon'ny olona dia tsy mandeha ho azy. Azontsika ve izy rehefa mba nanasika fitsarana teny anosy dia misy le alohan'iny zany na dia ataoko hoe aty amin'ny gendarme soratra zany ny polisy dia misy aloha le karazana ohatran'ny hoe enquête tsotsotra dia ametrahana fanontaniana ianao dia mihaino le olona satria miainga amin'izay zavatra tantarainao. Dia ao anatin'iny ny mpanao fanadihadina no mijery efa misy karazana ataoko hoe masotsivana zany izay hijerevany hoe mandaingy ty olona ty na milaza mariny ty olona ty na zao isanjato amin'ny zavatra lazaina any no maro ary zao isanjato kosa laingy. Rehefa vita reny amin'ny polisy miala dia atolotra fampanoavana izy eo alohan'ny fitsarana izy. Azontsika ve? Dia tsy maintsy mbola maninona izy, tsy maintsy mbola tsaraina izy. Ary eo mazava-dehibe ny antsoina hoe inona avoka. Afantatrao inona no mahatonga ny hoe tsy maintsy ilaina ny avoka satria le olona izay ho tsaraina zavatra pastefatra nanao pastera tena fona tofoka le olona izay ho tsaraina mety tsy mbola niandrika fitsarana hatramin'izay nahola azy izy, mety panika tampoka izy na izy traky tampoka dia ifandipatra ny zavatra teneny ka hiteraka fanameloana azy na dia marina azy izy. Dia ny rafitra teto amin'izao tontolo izao ny tena marina rafitra atao amin'Andriamanitra tena ilay izao tontolo izao tahaka hoe ny olona ray izay voapanga dia tsy maintsy mila mpisolo vava izy mba haniny hisolo vava azy. Inona ny asany mpisolo vava manino? mitedy ka miainga amin'ilay fisoloana vava ataony ny olona iny. Raha matanjaka ilay fisoloana vava na dia sanatria azaka tena meloka tokoa io olona io fa le mpisolo vava mavita le mpisolo vava mavita mandresy lahatra amin'ny mpitsara dia manino ty rehefa feo afaka izy rehefa feo atsika ve izy ilaina ny mpisolo vava ny teninao no hanamarinanao ary ny teninao no hanameloana anao. Aika izany tena tsika ihany no mety mampahameraka atsika ary isika ihany koa ny teny aloka vavantsika ihany koa no mety isina fahamarinana eo amin'ny fiainantsika. Manomboka androany dia ambeno ny varavaran'ny vavanao. Alleluia, alleluia. Ambeno ny varavaran'ny vavanao. Fa ny boky ny oabolana toko fa 12 dia ny faraka amin'ny 20 jerentsika teo dia ahoana izy izy ao oabolana 18-21 ny zava-doza ndrindra raha vao tsy miambina amin'ny vavantsikatsika fa entan'ny fahatezerana dia ny malagasy moa dia efa mampiomana antsika eny amin'izay hoe ny fo izy dia manino ny fo raha mafana dia ahoana ozy ty boky ny oabolana 18-21 ty amin'ny anaran'ny Jesosy izy hoe ny mahafaty sy ny mahavelona dia manino samy hainy ny lela koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Enjanjandra ny zanakavy fantany mapetraka dia zao hoe olona firy izay nefa maty tamin'ny tena aloka ny vavako sy ny aloka ny vavanao ary olona firy nefa vavontsitsika tamin'ny tena aloka ny vavantsika fa ny mahafaty sy ny mahavelona dia samy hainy lela daholo. Rahalasana bavy malalo ny langage na fomba fiteny dia tena misy ataoko hoe manana fahefana hanovany zavatra rehetrarehetra tahaka loatra ny hoe na dia manana vary sy laoka azy ianao an-trano na dia manana fatana ihany koa azy ianao na dia misy charbon azy eo fa rehefa tsy misy andretanao an'ilay izy tsy azonao hanina amin'izao fotsiny vary ary tsy azonao kepohana amin'izao ny akomanta fa tsy maintsy mila afo ianao andretana azy toatran'izay mihitsy ny fiainantsika na dia efa eo amintsika zany zavatra rehetra raha vao tsy ny langagentsika no
no miova manaraka ny langagen'Andriamanitra zany na fomba fiten'Andriamanitra dia mety tsy tena tokatsoantsika kosa zanytrarehetra. Fiovana fototra faharoa, miova fomba fiteny, miova fomba fiteny, miova fomba fiteny. Amen. Alléluia. Tokony ho hita eny amin'ny fomba fiteninao fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Tokony ho hita eny amin'ny fomba fiteninao fa ianao dia olona mora ifandraisana. Amen. Alléluia. Voaingana ny tenen'olona hoe tena tsy napoziko hoe ainao pozy izy. Tena olona mora isana kely, olona mora ifandraisana kely. Dia fa hoanao fijerinao anazy. Fijeriko anao izy olona ohatrany hoe masika be zany, olona ohatrany hoe miafinafina be zany, olona tsy dia miresaka firy. Fa rehefa tena niresaka taminao izy dia fantatra hoe ainao kay olona tsotra kely, olona mora ifandraisana, sady mahafinaritra izy miresaka aminao. Alléluia. Engany mba hiteny tahaka izany olona rehefa miresaka aminao. Fa misy olona ne tena voatazan'ny olona lavitra na olona tsy tokony vilanana dia manino vilanana. Le olona fa sady manana problème, tsy izy zavatra anatria atao mitokantrano tao mavesatra izy, fa miona amintsika koa le olona mbola foadisy indray. Lasa vao may le olona mavesatra, lasa vao may le olona mitomany reraka. Fa ny tena marina, ninona problème, ninona olana hoentin'ny olona aminao, miala eo izy sady tsy nanana vahaolana mivantana nomena azy azy ianao, miala eo aminao izy. Tokony velombelona ny finoana, tokony velombelona ny fanantena azy, tokony mitsikitsiky izy, manomboka matakatra izy hoe aika izany. Na dia miseho eto amiko azy ty zavatra ty, misy Andriamanitra ao ambadika izao zavatra izao. Alléluia. Miova langage, miova fomba fiteny. Hoanareo izay manambady rehetra, izy izao mbola manao chérie je t'aime ohatra. Alléluia. Alléluia. Fa tsy ny tare ambody mangazy tary foana dia ino no tsika zany taloha zany. Avelao ny taloha any fa le androany ianao atao mahafinaritra. Alléluia. Amen. Tsara ny tompo. Ny any zanako na dia efa vavy lehibe ary dia niatoko chérie je t'aime. Alléluia. Na dia efa manambady ary dia tsy esoriko mihitsy zany satria mahafinaritra zany. Alléluia. Zay hatramin'ny fahalehibiazanay, hatramin'ny nanambadianay tsy mba nisy nanao an'izany chérie je t'aime izany. Ary tsapanay ny ataoko hoe tsapako manokana ny vokatratsin'izay. Vokatratsin'izay hoe ianao zany olona tsy mba nomena teny mpitiavana, olona tsy mba nomena teny mamy, tsapanao izay zavatra. Satria taty aoriana dia lasa ohatran'ny hoe miatsampitsampy amin'ny zavatra tsy fantatra eny ianao. Misy mpankatsinona ao anatinao. Fa za tena miteny aminao na vadinao na ny zanakao, meo teny mamy izy, meo teny mpitiavana izy. Na voateo ary izy nasosotra anao, dia meo teny mamy izy. Na dia migongolona aminao be sira be zany lao zany, somena ataonareo ina ataonareo ato e. Dia meo teny mpitiavana. Alléluia. Alléluia. Mahafinaritra zany e. Amen. Amen. Miova langage, miova fomba fiteny, miova fomba fiteny. Ie. Ny fiovana fototra fahatelo ity fahatelo ity tena tiako ianao hifantoka tsara fahatelo farany. Jeretina dia vola farany dia mba misy farifarim-pitafitra zany. Tsy tafitra mba hifantokatsika avy eo. Ny fiovana fototra fahatelo dia zao hoe ny fiovana fahazarana. Habitude izany ny fiovana fahazarana. Ny fahazarana tompoko misy fotoana izy io ianarana, fa misy fotoana koa izy io tsy ianarana. Zany hoe misy fotoana ny fahazarana inconsciemment izy fitenenana, tsy amperitreretana, tsy ampahatongavan-tsaina. Fa le olona arakaraka ny tontolo manodidina azy dia lasa nanana fahazarana ho azy izy mitovy amin'ilay tontolo manodidina azy. Izay angamba hoy zany mahatonga ity filôzofy anankiray antsoina hoe Parmenide miteny hoe ny olombelona dia vokatry ny fiarahamonina. Ny olombelona dia vokatry ny fiarahamonina. Izany hoe matoa ny toetran'ny olona anankiray ohatran'io izy, be teny ratsy izy, mpangalatra izy, tsy manaja ray aman-dreny izy, dia satria le fiarahamonina nisy azy no namolavola azy ho tahaka an'izay. Angamba no mety ho marina izay. Fa amin'izay endrika anankiray izay
tsy fanan'in'ilay olona natonga azo zatra ohatran'izay. Tsy marina zany. Tsy fanan'iny iny fa vokatry ny fanabeazana ilay fiarahamonina. Vokatry ny famola volany ny tontolo nisy azy. Ary eo amin'izay mihitsy nidirako aminy hoe mila mitandrina zasy ianao ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Mila mitandrina tsika fa izay zavatra hita ny zanantsika amintsika ihany tompoko. Dia izay ny zavatra ho lasa toetra ny aoriana kely ao. Izay ny lasa toetra ny aoriana kely ao. Dia mitandrina zany tsika ao anatin'izay. Isika mety sitrapontsika ny ampitan'izay zavatra iny amin'ilay zaza. Fa azadiny fa ny olombelona mandray zavatra. Ny olombelona averiko indray mandeha ty vantena ty teto a. Ny olombelona dia atoko ny 10 isan-jato mamaritra ny vatan'ny olombelona dia rano avokoa. Ary ny rano dia mikapitena hoe mandray izay zavatra alefa ho aminy. Mandray izay afaka mampaniry izy zany izay vo afafinao eo aminy. Vao alina mihitsy angamba ny valy iny alina izay nahita documentaire tamin'ny télé dia hitanareo ilay coco be reny. Coco reny atsipin'ilay olona ny an-dranomasina ilay coco ilay manina ilay ohatran'ny lohany sambatra reny. Dia miaraka amin'ny hodiny ilay izy. Dia natsipin'ilay olona tany an-dranomasina. Ny expérience zany dia hoe mety ho possible ve raha tapitra ny fiainana eto ambony tany dia mety hisy renaissance ve na hoe mety mbola hisy fiainana indray ve eto ambony tany zany ohatra hoe tapitra antsika. Zay expérience fa tsy hidirantsika iny. Fa nidirantsika dia amin'ilay hoe natsipiny tany an-dranomasina ilay coco dia natopatopany ny onjateny. Dia tsy mba harika teny ny andro maromaro, ny alina ny maraina ny atoandro mitondra n'ilay coco teny. Fa tsy kelikely nampagaga mihitsy tsy kelikely dia ny naniry ravina tena eo tsisy tany maniriny io fa eny ambony ranomasina me maniry ravina ilay coco. Milasa ngeza ilay coco. Hitanao mirano zany ny mihina voavafinao ao dia mampaniry an'izay ny rano zay. Azontsika ve zany? Dia nefa tsika 5 isan-jato ny vatantsika rano avokoa. Ka rehefa rano avokoa zany 5 isan-jato ny vatantsika, inona ny zavatra mitranga amin'ny fotoana mandray zavatra ny vatantsika io. Natitsika na tsy lasa fahazarantsika ho azy iny, lasa toetratsika ho azy iny. Zay nge tsy sitraponeny no lasa mpitendratsy tamin'izany. Fa ilay tontolo mpiarahamonina nisy mihitsy no mpitendratsy dia lasa mpitendratsy ho azy zay izy rehefa mba nandalo teny amin'ireny mpakary reny. Fa zaza dia pasteur Nicolas teny mihitsy mipetraka. Zaza kely ohatran'ny Aron tony vao mahay miteny. Fa gaga ianao tena manompo avararaka. Ary amin'ilay ompa tena degré ambony mihitsy. Dia raha zazakely ohatran'ny arova dia tokony ho tonga saina any amin'izany. Tsy tonga saina izy. Tsy malala koa izy hoe tendraty zany. Fa satria izay no tenen'ilay fianakaviana fiarahamonina tokantrano. Dia averina ho azy ilay izy. Ary sarotra ho an'ilay zaza miala amin'izay. Satria maninona tonga inona izy? Fa tonga fahazarana izy. Ny fahazarana rehetra tompoko dia misy vokatra entiny avokoa. Ao tsara tsika rehetra. Ny fahazarana rehetra dia misy vokatra entiny avokoa. Raha ohatra zany ka manana fahazarana ratsy ilay olona anankiray dia mitondra vokatra ratsy eo amin'ny fiainana iny, mitondra vokatra ratsy eo amin'ny tokantranony iny, mitondra vokatra ratsy amin'ny tontolo manodidina azy. Raha ohatra ka manana fahazarana tsara ilay olona anankiray, tena izy tany alehany dia hitondra vokatra tsara eo aminy izay fahazarana tsara izay. Za moa mbola ao amin'ny banky amin'izao fotoana izao dia nisy fotoana ilay chefny parc auto teo aloha tsy tonoko ny anarany. Dia efa lehibe izy efa somary lehibe efa 10 taona mahery. Dia zay zany gaga fa tena masika be izy. Hita mampasika ny timity. Dia avy eo amin'izay nisy namana akaiky nitantaran'ilay problème hoe izy manana problème tahaka an'izao. Dia ina ilay problème ozy ianao? Izay ananarana antsika tanora indrindrindrindra. Inona ilay olana? Izy karazan'ilay lehilahy tia mandeha makany amin'ireny alpandizana ireny boîte de nuit zany. Dia rehefa tany izy zany dia nisy tovovavy mba nandriny saingany tao. Dia nataony ny fombafomba fikotiana mialatsiny amin'ny teny ZPC dia lasa miaraka izy io.
rehefa niaraka izy roa le vehivavy tonga dia mitsotra taminy hoe za varitena moa izy le vehivavy ka anao ny safidy raha ohatra ka mbola ty ahy dia tiako ianao hoe zaraka miny fa iova ianao a dia iova mihitsy aho izy le vehivavy raha valainao vady tena iova raha valainao vady dia tena iova dia eny anao izy dia nataony raharaha dia vita ny mariage ny olana lasa damony dia nananjanaka zareo a sisisisisisa dia tatio arina be dia be ny barafa voasokatra Antananarivo any zany na any amin'ny périphérie any be pasy ohatry zany dia rehefa nandeha indray izy niala etaeta tamin'ny namany andro alina io dia gaga be mihitsy izy ary saikina moa tena namofo mihitsy izy fa mbola hita ndray le vadiny mivaritena hitanao zany tena nomboka teo izy tena mivadika olo-kafa tanteraka mihitsy mivadika olo-kafa tanteraka mihitsy izy nanomboka teo na ny zavatra nataony lasa mitondra ataoko hoe mitondra vokatra ratsy be lehibe tao aminy le fahazarana ratsy zay nananan'le vadiny izy mihitsy eny ataoko hoe fofisainana amin'izany tsy marina ve zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'izao ato amin'ny ohabolana ka misy zay azafady Isaia toko fa aizatrarena ny tenin'Andriamanitra teo Jérémia 13:23 Jérémia 13:23 zao nambara soratra masina atao amin'io bokon'ny Jérémia io izy hoe bokon'ny Jérémia efa aminany a toko fahatelofolana dia fahateloambirapolo dia zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy momaova ny odiny va ny Etiopiana ary leoparda va mahova ny sorany raha izany izy dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy hitanao zany ny tenin'Andriamanitra zany dia miteny fa ny olona anankiray amin'ny fotoana izy manana fahazarana fa na Jesosy ratsy na tsara dia izay fahazarana zay no mitondra ny fiainany mandrakariva miankina amin'izay fahazarana zay ny vokatra hoentiny hitany eo amin'ny fiainany mandrakariva ka le rahalahy io dia zao efa fantany fa ny vadiny a dia efa zatra miona amina lehilahy maro karazana isakala ary efa tonga fiainany le izy angambany atamin'ny ataoko hoe ny voalohany izy vao hiditra amin'izany asa fivarotantena zany dia mety mbola tsy tena zatra izy mety mbola narikoriko azy angambany hoe ay za ve zany dia atao lehilahy ohatrao dia ohatrazotrazotrao ve zany dia vola ve nanaovako an'izany fa rehefa mandeha ataoko hoe herinandro tapapolana ray volana heritaona manomboka manina amin'izay izy manomboka zatra izy amin'izay fahazarana zay mandra-pahatonga an'izay ho lasa fiainana efa fiainana mihitsy le izy zay nge efa zao mihitsy izy efa zao fiainana dia le rahalahy ty zany a ny tokony mieritreritra ny tokony nandinika kely hoe ahoana ny fomba analako ny tolito amin'izao fiainana zao raha zany tao toerany tsy avatrano dia mivadiko aloha le olona fomba varavaratsiny netiko vavaka aloha le olona reseko lahatra aloha le olona le ratsy asy ohatry zao ka rehefa hita fa tsy iova izy dia aloha mijery olon-kafa to lasa nanambavy malala satria na dia efa nanambady izy na dia efa nilamba aza ny tokantrano le rahalangy manatorana ambony tao miboaka satria tsy orony an'iny io ranabavy io fa ny olana ranabavy io dia satria izay mihitsy lefa fiainan'le izy tsy resaka vola loatra manana namana betsaka ihany amin'ny varitena vehivavy zanak'olona manama izy azy fa tsy dia resa-bola loatra tsy dia resa-bola fa resaka filana resaka fafinaretana resaka andrakandrana lasa tonga fiainany zareo le satria eo nge ny olantsika ry tanora malala isany ka dio fa ny fanandrakandramana no miteraka fahazara manandrakandra dia rehefa manandra ohatrany ahoana raha nitiro zamoly zany aloha andramako keky dia tonga ndray manaraka ohatrany tsy misy tiro izy tika mba afy ty aloha andramako keky mandrapo tonga le izy tsy manandrana kely tsony fa mitady mihitsy ohatrany hoe za manao sipy zany aloha manandrana kely anao sipy mandrapo tonga ny olona 10 10 miaraka aminao zay efa vao miditra mitokantrano ny zazakely zany sao dia minjay fa lasa ranabavy malala ny tenin'Andriamanitra dia ananganana sy anarenana ny fiainantsika amen izy zany
Izy hoe raha maova ny hodiny ozy izy ny Etiopiana. Ny Etiopiana ny olona farak'izay ataoko hoe mainty indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy tena hoe tsara na ratsy mainty fa volokototry ny Etiopiana zany zay. Dia izy hoe raha maova ny hodiny ozy izy ny Etiopiana. Ny Etiopiana raha ohatra ka manambady vazaha ohatra ny Italiana izy. Dia raha ohatra zany ohatra zany gazy. Ny gazy zao ny akamaroan'ny gazy rehefa manambady vazaha dia ilay zaza mivoaka avy eo dia hitanao mihitsy hoe métis. Azontsika ve? Métis vazaha kely ohatra zany. Dia na firenena hafa koa zao ohatra. Fa rehefa vazaha fotsy be reny zao raha vao manambady Etiopiana. Dia ilay zaza mivoaka avy eo mbola mitovy amin'ilay anina ihany. Zany hoe efa gène anjareo mihitsy izy efa any amin'ny ADN efa zareo mihitsy zany zay. Raisy tsara ny tozy. Fa raha maova ny hodiny ny Etiopiana, raha maova ny sorany léopard dia ohatrany hoe mitovitovy soratra kely any izy amina tigre na jaguar koa. Toy izy raha maova ny sorany zany hoe raha vitan'ny léopard manova ny sorany iny ohatrany hoe lasa otaka volon'olo fotsy ohatra zany. Dia afaka manao tsara izy. Ny olona efa zatra tena masika ny ten'Andriamanitra dia be izy. Zany hoe mitombina mihitsy ny fampianaran'i Jesosy tsy misy olona ataoko hoe tsy misy azo ratsy izy ka manino fa hamovo tsara, ary tsy misy azo tsara ka hamovo ratsy. Ilay azo anie dia hoe personnalité tsangan'olona anankiray manana fahazarany. Ny zana lasa manabavy ny fiovana amin'ny fahazarana, ny fiovana amina habitude dia tena fanalahidiny keza indrindra mihitsy isiana fototra ara-panagoavana amin'ny fiainantsika, amin'ny tokantranontsika. Alleluia, alleluia. Nareo manao zany fa na dia ataoko raha hoe hivola miditra amintsika io ange raha vao tsy zatra ianao, raha vao tsy manana fahazarana ianao manao fitantanana, manao gestion zany na gestion kely dia mitodizolana foana angentsika amin'ny zavatra rehetra. Dia ilaina no mizatra, ilaina no mizatra, ilaina no mizatra. Na zao mitory teny ity zao nge na zao rehetra pasteur Nicolas, pasteur sitraka mahay mitory teny be tsitropoko fa nisy iny natao ambadika zany fizarana. Mety hoe zany teny gasiko zany misy fizarana. Le fanazarana mankony lasa tsy arana ariko fa lasa misy troisième personne du singulier zany tenenako an'izay. Fa le fizarana dia ao anatiny mihitsy ny hoe mizatra zany, mizatra, misy fizarana, mila mizatra tsika. Alleluia. Mizatra mivavaka, mizatra amin'ny fo maraina mivavaka, mizatra amin'ny fo maraina mamaky baiboly, mizatra amin'ny fo maraina mandinika soratra masina manao méditation, mizatra miteran'Andriamanitra, mizatra misaotra an'Andriamanitra. Maro amintsika zany k'Andriamanitra ny tsy zatra tsika misaotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy marina ve zany? Mila manana fizarana tsara isika, manana fahazarana tsara. David ao amin'ny Samuela voaloha fa 7 dia 7 Samuela voaloha 7 andiny fa 7 dia nisy zavatra nampalahelo saika navoan'i David. Dia anao nge jerevantsika kely io ten'Andriamanitra io. Samuela voaloha 17:39. Samuela voaloha 17:39. Zao vaky ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandrana handeha fa tsy mbola nahazatra azy izany. Ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'reto ahako fa tsy mbola nahazatra ahy, ary dia nesorony Davida izany. Hitanao tena hoe eo amin'ny teboka anankiray izay anova tanteraka ny fiainan'i Davida. Eo mihitsy izy no ampisampin'ny olona zavatra anankiray izay tsy nahazatra azy hatramin'izay. Ampisampiana dia hoe avy amin'ny teny hoe sampy, izany hoe ampanovana zany. Natao hoe sampy dia zavatra iambozonana, zavatra anovana reny zany. Azontsika ve fa taty aoriana moa iny lasa nampiana fivavahana dia lasa ratsy mihitsy zany le sampy, satria lasa misy finoana fivavahana amin'ny zavatra tsy tokony hivavahana zao.
dia eritrereto tsara nge zavatra nazo amin'ny Davidy. Raha zay ny Davidy matikena maso hoe hay za moa zany zao efa hiatrika ny Goliata ako efa isaina ho isan'ny miaramila lehibe soly amin'izay zany zao tsy manino naranga fa na dia tsy nazatra azy reto fitaovam-piadiana reto dia hoentiko reto fa Jehova momba na risy Davidy na dia nanana finoana azy izy satria naninona ilay zavatra nanaovany teo tsy nahazatra azy. Hitan'ny Davida taiza zany manao akanjo entina miady zany. Hitan'ny Davida taiza zany mitana sabatra zany. Davida anie tsy miaramila fa inona izy mpiandry ondry. Inona ny tanan'i Davida eny zany? Inona efa nahazatra azy? Dia inona ihany koa mba fitaovam-piadiana atsamitady moa zany dia zavatra tsy nieritreretina hoe natao edivana mihitsy reny ho an'ny mpiandrondry fa analana andro. Tsy marina ve zany? Analana andro reny. Fa reo ny zavatra nahazatra an'i Davida. Ary reo koa nefa ny tian'Andriamanitra entina anomezana azy ny fandreseny satria reo nefa nahazatra azy. Ralasana vavy malala masadekatra ny mandeha amina lalany ny Kristy mbola tsy nahazatra anao. Tsy marina zany masadekatra. Fa rehefa zatritsika, rehefa mamboly fahazarana tsara tsika, na tianao na tsy tianao tsy maintsy fotony vokatra avy amin'izantsika. Halleluja. Mamboly fahazarana tsara amin'ny tokantrano. Amen. Asivo atmosfera tsara amin'ny tokantranontsika. Mambolenao fahazarana tsara ho amin'ny vatanao, ho amin'ny tenanao. Halleluja. Izy zao mba zatra mikarakara ny vatana mihitsy mba maka fotoana. Ifaliana vako amin'izany fa ifaliana moa laniny amin'izay ndray fotoana andriamantoana. Fa mba mila ianao maka fotoana manokana mihitsy. Etsazerengelena ety fa manino? Mizatra mikarakara ny vatako ako. Manake zany e. Manake zany. Mila manana fahazarana mikarakara ny vatanao. Halleluja. Taovy amen zay. Tsara tompoko. Mila mizarotsika. Isaia 3:17 tsy vakiko tsony. Jesosy dia nanana fahazarana tsara izy. Zatra miatrika fahoriana Jesosy. Amen. Jesosy zatra miatrika fahoriana. Jesosy tsy mba mitomany ao amin'ny fahoriana tsony. Andihizany Jesosy fotsiny. Ninona zavatra ataony ny olona aminy dia andihizany imezany fotsiny. Izy ny azo fijaliana raha mbola hoentiko inona izay zavatra kely ataonareo ohatr'izany. Zatra fahoriana. Ary tsy fahoriana ihany ny zavatra nahazatra an' Jesosy fa isan'ny tena zavatra mahafinaritra dia zao rehefa mamaky ny filazantsara evatra asenao dia hitantsika matetika ao rehefa arivany any dia maka izy Jesosy. Lasa izy mitokana anaty tendrombohitra, lasa izy mivavaka, manana fahazarana mivavaka Jesosy, manana fahazarana manao asan'Andriamanitra Jesosy, manana fahazarana mizara zay rehetra nanany Jesosy. Jesosy dia mamboly fahazarana tsara ho aminy. Halleluja. Noho izany mila manana fahazarana tsara tahaka an'izany kosa sena. Amen. Mamboly fahazarana tsara. Ao amin'ny Korintiana Romanina 4:10 tena dia ny 4:20 dia ny Hébreux 5:10 dia ny 4:10 sy 9:20 reo pasizana fieritreana volalovantsika dia tsahatra Romanina 12:16 dia tonga dia mba misy mijery ny Hébreux 5:10 dia ny 4:10 ka hatramin'ny 4:20 manao izay mandray noty zany dia resony Korintiana 4:9 dia ny 7 Romanina 12:16 amin'ny alalan'i Jesosy. Zao voasoratra izy hoe miraisa ny saina aza mihevitra izay avinavo fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo aza manao ny tena nareo ho hetra. Hitanao fa na dia ny fanetrentena aza dia mila inona fa tsy efa haiko zany pastera hetry tena koa ve dia tsy fay mila fahazarana manetry tena. Halleluja. Atomboka amin'ilay kasoka ao an-trano izy kasoka trondro loka alafisaritsany zay trondro loka dia trondro mendimendy tsara iny dia le hitanao le feno voatabitsy tonga tena fadianitsika aveo fadianitsika dia sena mavita fotoana dia azakazaka be amonjika fezomo azy dia alafisaritsena dia ny rehetrarehetra mihitsy ao nandray amandreny aza mba tianao iny mamondravo mba tianao kasoka dia ny sasany mifijery amin'io amin'ny tsy valana be mihitsy manao nataony amina kasoka daholo le izy. Raha lasarana vavy imezanareo fa mizatra
mizatra manetry tena, mizatra manetry tena. Ny aminay moa zany dia tena enjana mihitsy ny fambolena fahazarana io. Aloha ny anany no resahako fa na hatramin'ny manary an'ilay radio spécial iny ary amin'ny maraina tena isan'andro anao dia miteny foana zay foana ve ny anarany io hitao manda fahazarana tsara tsika. Sa zanaka le tsy mba manao zany iray no manao an'izany mihitsy ny zanakay tsara ny tompo e. Mila izarina ny zavatra tsara rehetrarehetra. Ny zavatra ratsy matetika tsy mila mizatra ohatra hoe tonga dia mahay ho azy zany. Tsara aloha tsy mahatsikaritra an'izany. Ohatra hoe tonga dia mahay ho azy zany rehefa zavatra ratsy. Satria efa za mihitsy ny olombelona efa nateraka ao amin'ny faratsiana izy dia ohatra efa natiora ao anatiny ilay zavatra ratsy. Fa lasa ny zavatra tsara zany zao tsy maintsy ezahana, tsy maintsy hitadiavana fahazarana. Manareo mpianatra zany dia mila zatra mianatra ianareo. Fa ny mpianatra rehefa tsy zatra mianatra dia ny vavan'ilay ray aman-dreny ohatry ny mba mandray fa hoainao ka hoe mianara ho ianao satria manina ilay zazy tsy zatra mianatra ilay zazy. Fa rehefa manomboka zatra mianatra amin'izay izy tsy mila teneninao intsony izy. Tenenina indray zay sao dia marary masonao fahajanona amin'izay aloha rapitso indray toy izy raha lasa ranabavy malala. Ndao tsika amboly fahazarana tsara. Amen. Ndao amboly fahazarana tsara tsika. Za manokana rehefa mimeny tompony dia afatry tia tena teneniko anareo fa ny arivo isan-jato ny mafatry io dia mamely ana tanteraka mihitsy. Tena mamely ana tanteraka fa tiako nefa lesitry vonina io vava. Amen. Ao anatin'ny fototra ara-paratsika. Fakitsika farany ary ny Hébreu 7 dia ny 10:7-14. Hébreu 5:13-14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Saovaka ny soratra masina. Hébreu 5:17-14. Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izy fe zany 3:13 andrasolo mety zay fa le izy andraso vakitsika kely ary tsisy fatizo asolontsika niny ara dia Korintiana voalohany Korintiana voalohany 7 irako tsy indrindra le amin'ny verset anankiray Korintiana voalohany 7. Misy mahita ny afaka tonga dia mamaky tsara. Korintiana voalohany 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny laretra fa ny sasany satria zavatra amin'ny sampy mandaka ankehitriny zatra amin'ny sampy mandaka ankehitriny zao dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ny zavatra naterina tamin'ny sampy ka dia voaloto ny fieritreretany satria malemy. Amen. Hitanao fa ny sasany ozy izy zatra amin'ny sampy dia maro ny kristianina na dia efa kristianina ary izy satria le fahazarana iny dia mafy miala amin'io e tsy marina ve zany. Manana namana tena mifoka sigara manano pake roa telo isan'andro izy dia zao mihitsy tena mitampoka hoe pasteur zanaka izy izy tena te hiala ny saiko izy izy efa vonona hiala fa le vatako mihitsy izy izy nefa zatra mitady amin'ny zavatra zany dia vao tsy mifoka ozy izy dia ohatrany hoe magotsogotsoka ny nify ohatrany hoe marary vanitaolana satria le vatana mihitsy zany efa zatra be le izy. Dia io tenin'Andriamanitra anankiray koa miresaka hoe misy olona zatra manao sampy dia na dia amin'ny tontolo fivavahana avy azy izy dia mbola tsy mety afaka amin'izay fanompotsana izay. Azonareo ohatrany hoe izy kristianina mametraka amin'ny fiainana ampelantanan'Andriamanitra izy mino fa Jesosy no mitantana amin'ny fiainany mandrindra sy mandamina zavatra rehetrarehetra kanefa izy tsy mahazo aina raha vao tsy mijery horoscope isa-maraina. Ohatrany miadirivo zany ohatrany tsy mahazo aina izy raha vao tsy mijery horoscope isa-maraina. Ndao morikirisika zany hoe raha lasa ranabavy fiovana fototra fahatelo farany dia hoe mila miova fahazarantsika.
mila miova bikonditsika, mila miova fahazarantsika. Aleloia. Ny fahazaran-dratsy dia hovaina ho lasa fahazarana tsara. Sy fahazaran-dratsy zany aleo nge mazava-dehibe ny fivavahana. Tsika zao mahazo tombo manokana androany satria anana fotoantsika rehevoana tsy dia tena lava aza zany, tsy dia tena lava zany amroa dia tapitra. Tena fohy kely ny fotoana ivavahantsika. Fa isaorantsika n'Andriamanitra fa anana fotoantsika rehefa avy eo ahafahanao angataka hery amin'Andriamanitra hoe tompo esory le fahazarana ratsy ety amiko aty. Za tsy mahalala hoe inona ny fahazaran-dratsinao, ianao koa tsy mahalala hoe inona ny fahazaran-dratso, fa isika senao zany miaraka tsika ao anatina vavaka rehefa avy eo mitolona miady amin'izay fahazaran-dratsy zay ary mangataka raha tia mendrika fanontaniana zany dia zao hoe inona sahady, inona ny zavatra tsara, inona ny fahazarana tsara mba tianao ananana. Tianao ve ianao ho zatra mianatra, tianao ve ianao ho zatra mivavaka, tianao ve ianao ho zatra manao asan'Andriamanitra, inona ny fahazarana tsara dia iriny fonao mba ho isa amin'ny tokantranonao. Tianao ve ianareo mivady tena hoe mifankatia tsara, mifanaja tsara, mifametraka tsara amin'ny toerana tokony ho izy, inona ny fahazarana tsara irinao ao anaty vavaka tsika rehefa avy eo manamboatra an'izay. Aleloia. Fa raha ohatra ka miova ny toe-tsaintsika, voalohany miova ny fomba fitenitsika ary ny tena marina tokony ho zay io. Rehefa miova ny toe-tsaina dia miova ho azy ny fiteny. Tsy marina ve mifamatitra zany ireo. Ary miova manaraka an'izay fahatelo ny fahazarana. Ny fahazarana. Ireo zavatra telo ireo dia tena ozy ny malagasy hoe toko telo mamasana andro zao. Na dia ireo ihany azy dia ampiova tanteraka ny fiainako sy ny fiainanao. Aleloia. Hitahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra ny voninahitra dia omentsika ho an'i Jesosy ririady. Raha misy zavatra ikasihan'ny fanamasinanao tokony hibebahana dia hibebaha eo anatrehan'Andriamanitra. Atolorany tompony izay ny fiainantsika tsirairay avy ary militsika tena mangataka hery amin'Andriamanitra, mangataka ositra amin'Andriamanitra mba tonga antsika tena hiova tanteraka mihitsy. Amen. Verantsika amin'ny Petera 4:7 zay tena Andriamanitra nigantsika. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana. Fa raha androany ianao anapa-kevitra hiova toe-tsaina, hiova fomba fiteny, hiova fahazarana, tena sahako ny tena anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa androany any dia hisy varavarana be lehibe ho sokafan'Andriamanitra. Aleloia. Fa mahatonga n'Andriamanitra le ohatra hoe tsy sahy loatra Andriamanitra angambany anome antsika zavatra goavana satria mbola tsy hitan'Andriamanitra hoe mbola misy zavatra kely tsy miova amin'ny toe-tsaintsika, misy zavatra kely tsy miova amin'ny fomba fitenitsika, misy zavatra kely tsy miova amin'ny fahazarantsika. Dia n'Andriamanitra tokony hanamboatra zavatra be lehibe ny fiainantsika, lasa tsy afaka manao an'izay Andriamanitra fa mila fiovana zasaina. Aleloia. Vonina be ianao hanome lalana ho an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra tena hanovanao androany. Amen. Eny ivavakatsika amin'izao fotoana izao. Ivavakatsika kopio mahasoa ivavakatsika. Raha io misotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Misotranao izay fanemasina, misotranao izay Andriamanitra tsara, fanao tsara volonao tsara mandry izay. Haleluia. Afaka mivavaka tsika amin'izao fotoana izao, sokafa ny vavanao. Afaka mivavaka ianao misotra n'Andriamanitra ny izany teny zany. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesosy amin'nisotranao fanovana tanteraka ny tenao Andriamanitra ary anaiky Andriamanitra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora shtemoro shab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 a. Oh Jesosy misotra ny amin'ny teninao, misotra ny amin'ny teninao. Mila miova ny toe-tsainay, mila miova ny fomba fitenay langagenay, mila miova ny fahazaranay, mila miova izay Andriamanitra. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasanao ianao. Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasanao ianao. Tompoaka feo ny fonay androany, tompoaka feo ny fonay androany, tompoaka feo ny fonay androany, tompo amboaza amin'ity androany ity. Jesosy esolo fahazarana ratsy rehetrarehetra, oka isolo fahazarana tsara. Andriamanitra esolo ny fisaina ny ratsy rehetrarehetra, ireo toe-tsainay izay tsy mamokatra, tsara esolo zany androany, dia feo izay amin'ity androany.
androany ity dia feo zay Andriamanitra. Alleluia, 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 alleluia. Ora babashikeborodoshaba. Sitraka ao dia andao be ampijanaritsika anao an'izay iry zay. Alleluia. Sotra Jesosy. Foko hoanao kau zava-detra dinihina ny fokotonga fonenana ty fari foko hoanao kau zava-detra Asadato tananao funenana Niatombavatsika voalohany dia araka ny tenin'Andriamanitra izay ndrenesitsika teo mba hoentitsika misimisy kokoa ao anaty vavaka ny tenin'Andriamanitra teo hoentitsika misimisy kokoa zany androany. Raha hitanao hoe mila miova ny toe-tsainao dia hoetao mambavaka zany. Hitanao hoe mila miova ny toe-tsain'ny vadinao, mila miova ny toe-tsain'ny zanakao dia hoetao mambavaka zany amin'ity androany ity. Raha hitanao hoe mila miova ny fomba fiteny na fomba fitenareo mivaly na fomba fitenareo tokantrano hoetao mambavaka zany androany. Raha hitanao hoe misy fahazarana ratsy tokony ialana hoetao mambavaka zany androany. Averatsika ny fekiva andeha ny sasenao tena hitolona mambavaka tsika androany, hitolona mambavaka tsika androany. Oh Jesosy,
Ibrugodo Shabagi Vedeshkabolo Shababa.